dia tonga soa atao amin'ny fandaharana zany forêt santé aty Canada indray ianao. Manararaotra ny andro mafana, ny maitso mavana aty Canada amin'izao fotoana izao dia faly dia faly izahay aty satria ny toetrandro androany zany dia mahatratra 27 degré, zany hoe tena fahasoavana goavana dia goavana zany zany température ohatran'izany aty Canada, ary dia araraotina ny fivoahana ny trano, ny fandehandehanana ary ny fanararaotana ny maitso mavana. Ny zavatra ho resahantsika anio zany dia ny momba ny lohateny hoe atao ahoana ny fomba azahoanao ny zavatra izay tianao ho azo amin'ny fiainana. Alohan'ny hanomboantsika ny resaka aloha zany dia mamerina ihany ny fepetra momba ny coronavirus izany dia azadino ny manao ny maska, azadino ny manasa tanana isanandro ary isaky ny mivoaka ny trano, isaky ny miditry ny trano, isaky ny apiditra zavatra ao am-bava, isaky ny kosmaso sy ny tena iray manontolo izany. Izany hoe na dia ataonao impolo zany ny fanasana tanana dia tsy tokony ho kivy ianao zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay dia ny hoe aza mikosmaso, aza misikotra sofina ary aza miarahaba olona amin'ny tanana, aza mifanoroka ary mihinana ny sakafo ara-pahasalamana ary manaova ny fanatanjahantena sy ny fampitoniana ny saina. Izay zany angamba no azoko lazaina momba ny fitandrovana amin'ny coronavirus, ary indrindra dia enoy matetitetika ny fanazavana sy ny torohevitra rehetrarehetra izay omena momba ny coronavirus, ary rehefa mandray ianao fa marary ny lohanao, misy ny fanaitainana amin'ny osatra iray manontolo raha miakatra ny maripana, raha mangovotra ianao mandoa na mivalana sepotra dia mandehana any amin'ny tobim-pahasalamana aingana dia aingana. Izay zany no kofra kely zany izay efa natolotry teto foana momba ny fitandrovana ny coronavirus. Tsy ho ela zany itsika amin'izay momba n'izay coronavirus izay fa efa maro dia maro ny fandaharana izay natolotry teto zany momba ny coronavirus. Fa ny androany zany dia ny hoe atao ahoana ny fomba atao mba azahoanao izay zavatra tianao rehetra amin'ny fiainana. Ahoana indray ary zany zavatra zany, zany ve tsy le atao hoe nofinofy revingadra ho sisy ny fitenenantsika? Izany ve ahoana ny azahoana zany hoe zavatra rehetra tianao amin'ny fiainana zany? Tsy misy zany fa laingalainga daholy. Hoazavaiko aminao zany ny possible ny zavatra toy izany amin'ny fiainana. Izany hoe marina aloha fa hoe ny zavatra rehetrarehetra izany tsy hoaro ho azonao daholy, fa ny hoe misy ny zavatra izay hoe tena ifatohan'ny sainao tanteraka ary hitondra hasambarana ho anao amin'ny fiainanao, hitondra ny fitonian-tsaina, hitondra ny karazana fiovana eo amin'ny fiainanao, ary dia hapisy ny karazana fandrosoana eo amin'ny fiainanao zany, fiakaran'ny toekarena amin'ny fiainanao ary ny fitombon'ny asambarana. Ka ny arena misy karazany maro, ny asambarana misy karazany maro, izay mitondra ny fiertenao, izany hoe ny
confiance en soi, ny fahaizanao makasitraka ny tenanao, ary ny fitonitsaina sy ny fatokisa-tena. Izay zavatra rehetra izay zany no tadiavina ao anatin'izay hoe fikatsahana ny asambarana, fikatsahana ny zavatra izay tianao amin'ny fiainana. Ara-boajanahary izany zavatra rehetra izany dia tadiavintsika olombelona izay fitonitsaina izay. Ahoana ary zany no atotosantsika an'izay zavatra izay, satria misy ny fitenenana hoe manao ariary zato am-pandriana. Aza manao ariary zato am-pandriana dikan'izay dia hoe manofinofy ahazo vola kanefa matoritory ao am-pandriana. Didrandrindra moa zany amin'izao confinement zao dia tandremo ny manao ariary zato am-pandriana. Fa ny ezaka no tokony ataonao, ny fitadiavana sy ny fikatsahana, dia inona ny zavatra izay hoentinao hanatsaranao ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Indrindrandrindra moa zany amin'izao confinement izao dia mety ho betsaka ny mpanao ary zato am-pandriana izay mety hitondranao any amin'ny faisana sy any anaty lavaka. Fa efa nazavaiko teto foana fa miainga ao anatin'ny hevitra ny zavatra rehetra, satria maro dia maro maty zany ny miteny za aloha tsy afaka hanao inona mihitsy raha tsisy ny vola. Za aloha zao tsy afaka mihitsy hanao ny projet ohatraohatran'izao zany raha tsisy ny vola. Izany hoe tsy afaka mihitsy zany ny olona anankiray hanao zavatra raha tsy misy zavatra zany mirotsaka avy any an-danitra eo am-pelantanany. Izay la hevitra diso dia diso. Miainga amin'ny hevitra daholo ny zavatra rehetra, miainga amin'ny nofinofy ny fahasoavana rehetra, fa tsy misy izany hoe vola mirotsaka avy any an-danitra zany ny andeha hanaovanao zavatra. Alaiko ao anatin'izay ny mpandova sy ny hoe olona efa nanan-karena ohatra ny razambeny, kanefa tadidio fa raha tsy misy ny hevitra hoentina mampiodina ny vola dia lanilany foana ny vola. Izany hoe mitovy daholo isika olombelona zany manoloana an'izay hoe fikatsahana ny asambaran'izay. Na efa nisy vola mipetraka eo akaikinao zany eo anoloanao na tsy misy ianao zany dia mbola mila miezaka daholo ny olombelona rehetra, satria rehefa misy vola eo am-pelantananao dia atao ahoana ny tazomana azy, atao ahoana ny ampitomboana azy. Tsy maintsy mila ezaka, mila hevitra izany zavatra rehetra izany. Voalohany indrindra zany dia tokony ho fantatrao mazava zany hoe inona ny zavatra tadiavinao mba hanatsaranao ny fiainanao zany. Mila fantatrao mazava zay zavatra zay, samy manana ny azy io. Mety hoe ataoko ahoana ny ahitako vola be ohatra, mety izay no zavatra ao anatin'ny sain'ny olona anankiray. Ataoko ahoana ny ahitako vehivavy ohatra hiaraka hanolo-tokantrano amiko, ka vehivavy izay hanome taranaka vaninay, ary vehivavy afaka hifanaraka amiko, ary indrindrandrindra zany dia vehivavy hanana ny fitiavana izay mipetraka ao amin'ny tokantranonay. Izany hoe fitiavana izay réciproque amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ka somary sarosarotra aloha zay zavatra zay, satria zay no mahatonga ny hoe maro dia maro ny olona zany no mijanona ho célibataire. Aty Amerika avaratra moa dia misy ny mijanona célibataire mandrakizay, satria tsy nahita ny vehivavy izay nofinofisiny hiaraka
hanoro-tokantrano aminy sy hamakivaky ny fiainana. Azo lazaina ve hoe dondrona ireo karazan'olona ireo, na hoe faible, na hoe olona diso be fifidianana loatra, mety ho ao anatiny daholo angamba, na perfectionniste, mety ho ao daholo ny définition rehetra izay mety apetraka momban'ireo karazan'olona ireo. Kanefa hoe azo lazaina ve hoe faible ireo olona ireo? Tsy afaka hiteny an'izay zato isan'ny zato isika, fa satria mety tsy nahita tokoa ny olona izay tao anatin'ny critère nitadiavina izy izany. Kanefa misy ihany koa ny fitenenana ny amin'ny hoe rehefa ao anatin'ny fikirizana ianao ary hoe tena fantatrao mazava hoe inona ny zavatra tadiavinao, ary dia ity terme iray ity zany no mafehy an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Izany hoe raha ohatra ka ao anatin'ny obsession anao zany, samihafa dia samihafa izay. Ny azo zavatra anankiray dia ho azonao io ao anatin'ny obsession anao isan'andro ny azo zavatra iray dia isy ny possibilité azahoanao an'iny zavatra iny. Fa ny ankabeazany zany dia ny hoe tsy mazava tsara zany inona ny zavatra tena tadiaviny zany. Eo matetika zany no mahatonga ny olona izay hoe diso fanantenana amin'ny fiainana zany, hoe tena tsisy masoandro mihiratra mihitsy aty amiko rehefa tena ataony kianty, fa tena ny zavatra rehetra izay ataoko, ny zavatra rehetra izay katsahako dia toa tsy misy mandeha amin'ny laony. Zay zany matetika no zavatra mitranga zany amintsika olombelona, satria tsy nazava tsara hoe inona ilay zavatra tadiavinao ary ny stratégie izay nitondranao, ny fomba azahoanao an'io zavatra io dia nanjavozavo na tsy mety ny fomba nitondranao azy. Ny évaluation, ny hoe aiza ny force-nao ary aiza ny faiblesse-nao zany manoloana ny zavatra izay tadiavinao. Izay zany no tsy ampy tao anatin'ilay karazana fikatsahanao ny zavatra izay tadiavinao, ary indrindra koa zany dia ny hoe ny fikojanao, ny saina, ny vatana ary ny fanahy mba hoentinao anana ny énergie, hoentinao mikatsaka io zavatra tadiavinao io. Izay zavatra izay zany dia mbola vitsy dia vitsy, indrindrandrindra zany sika malagasy no mikoja an'izay karazany zavatra izay, hoe miainga ao anatin'ny tenanao ane, ny fahasalamanao, ny saina, ny vatana sy ny fanahy no anananao ny énergie mahomby sy atokisana. Satria raha ohatra ka akininao amin'ny zavatra ivelany ny énergie-nao dia mino marimarinao fa tsy aharitra ny zavatra tadiavinao ary tsy aharitra ny zavatra izay ny fahasoavana izay katsahanao. Satria raha ohatra ka ny énergie-nao apetraka ao fotsiny ohatra amin'ny fidorohana zava-mahadomelina, na ny fisotroana toaka, na ny fifohana sigara, na ny fihinanana an'ity karazan-javatra toy ny siramamy sy ny zavatra izay tsy mahasoa ny fahasalamana, akininao ao fotsiny zany ny fikatsahanao, ny énergie-nao dia rehefa tapitra ny asan'ireo dia iny ianao fa miverina indray zany, tsy manan-kevitra, tsy manana hery, dia mitady an'iny foana ianao zany. Raha kininao amin'olona ny énergie-nao, izany hoe olona zany no afaka anome ny karazana énergie sy ny fitokisan-tenao aminao. Ohatra misy zany ny bibaiko ianao zany,
amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Ianao zany tsy manan-kevitra, tsy manana ny maha-izy azy ianao, fa io olo io zany no mibaiko ny zavatra rehetra satria any aminy zany angamba zany misy ny saosy, fa tsy avy any aminao zany ilay tena hoe énergie izay tadiavinao amin'ny fiainanao, anasoavanao ny fiainanao dia rehefa tsy eo zany ilay mpanome saosy na ilay mpanome ny karazana toromarika rehetra amin'izay zavatra ataonao, dia dikan'izay ianao zany dia tsy hanana ny fitokisantena ary tsy hanana ny énergie izay tadiavina amin'ny zavatra izay ataonao, fa mila ny hoe hery avy ao anaty. Ka ny fikojakojana io hery avy ao anaty io zany io no zava-dehibe hoentinao mikatsaka ny zavatra izay tianao azo amin'ny fiainana, ary tokony misy karazana précision tsara mihitsy zany io zavatra tadiavinao io. Dia eo ihany koa zany ilay ataontsika hoe zany hoe le toe-tsaina tsy mora kivikivy raha ohatra ka misy ny tsy fahombiazana. Raha ohatra ka tsy nahomby ianao tamin'ny voalohany tamin'ny zavatra izay nikatsahanao dia tokony anao ny karazana analizy ianao, fanadihadiana inona ny tsy nety, inona ny stratégie izay tsy nahatonga ny tsy fahombiazana. Dia tsy kivikivy ianao fa mbola mamerina ny karazana projet sy ny hoe fikatsahanao ny zavatra izay tadiavinao. Dia ao ny herim-po, ao ny herin-tsaina, ary indrindrandrindra hoe ao ny fitiavana. Ny fitiavanao an'iny zavatriny no zava-dehibe, ny fitiavanao manao an'iny projetnao iny. Izany hoe io koa zany dia misy resaka ihany koa io fitiavana io, ny amin'ny hoe inona marina moa zany no talentanao, ary inona ny zavatra tianao ny manao azy ary tsy mandreraka anao mihitsy ny manao azy. Ka io zavatra io dia zavatra mila katsahana ao aminao, satria mila mitodika kely ianao zany tany amin'ny fahazazahanao, satria ny fahazazana io zany no zavatra izay tsy mandainga mihitsy zany ao amin'ny tenanao hoe iza marina moa ianao ary inona ny zavatra tianao tamin'ny fahazazana. Zay zavatra zay no mazava kokoa. Inona ny zavatra nahafinaritra anao tamin'ny ianao mbola kely nanao azy, ka nampitsiry ny hevitrao zany tao aminao tao tamin'izany andro zany hoe inona ny zavatra tianao atao rehefa lehibe ianao. Mety tamin'ny mbola kely ianao dia nahafinaritra anao ohatra ny hoe revirevinao ny hoe anao dokotera ohatra, satria nahafinaritra anao zany ny mitsabo olona, ny mikarakara olona, indrindrandrindra izay zavatra izay no zava-dehibe, fa tsy ny hoe ny vola azo sy ny voninahitra azo amin'ny maha dokotera. Samihafa dia samihafa mantsy izay zavatra izay amin'ny resaka vocation zany, satria raha ohatra ka ny vola ihany zany no eritreritao fa ianao tsy tia olona, tsy tia mikarakara olona, tsy tia manamaivana ny aretin'ny olona sy ny fanaitainany sy ny fanaitainana ara-tsaina, ara-batana ao aminy, dia tsy natao anao zany ny fitsaboana ny maha dokotera zany, fa tokony ho fantatrao tsara mihitsy zany ny hoe inona ilay passion, ary rehefa manana ny passion ianao momba ny olombelona, hoe ahoana moa ny fomba fiasantsika olombelona ity zany, ny fitaova rehetra ao amin'ny tenanao ny ahoana ny fomba fiasan'ny sainao ahoana ny fomba fiasan'ny fanahinao. Rehefa tsy manana an'izay ianao dia aza miditra amin'izany atao hoe asana dokotera izany, fianarana dokotera izany, satria io tsy manam-pahatamperana ny momba ny olombelona tompoko, tsy manam-pahatamperana, fa fianarana mandrakizay izany hoe asana dokotera zany.
fianarana mandrakizay ohatran'izao ataoko izao ny mampita aminareo ny fomba fitojanana ny saina ny vatana ary ny fanahy dia mandrakizay tompoko ary dia zavatra mahafinaritra ny mampita an'izany zavatra rehetra izany amin'ny mpiray tanindrazana amiko. Tsy voatery ny mpiray tanindrazana amiko ihany aloha fa satria misy ihany koa ny fandaharana ataoko amin'ny teny frantsay. Betsaka ny kanadiana izay manaraka ny zavatra lazaiko eto ny frantsay fa ny amin'ny teny anglisy angamba zany mbola ataotsika any aoriana zany ny fandaharana satria somary milamila fotoana kely ny fanomanana an'izay zavatra rehetra izay. Ka fitiavana no anaovako an'ity zavatra ity. Ny zavatra rehetra izay ataoko tamin'ny fiainako dia ny fitiavana no mialoha ny vola manaraka avy ety aoriana. Izay daholo no nitondrako ny fiainako hatramin'izay ary dia teny angambanareo hoe tsy reraka ve ty ramatoty ary io ihany ve no asa ataony ity YouTube aty. Tsy tompoko manana ny klinikako aho izay mitsabo amin'ny médecine alternative ary manana ny tokantranoko aho. Betsaka ny zavatra iandraiketako amin'ny fiainako fa mahafinaritra ny mifampizara satria mampalahelo ahy ny mijery ny olona izay tsy mahafantatra ny tokony ataony sy ny direktifa izay tokony alehany amin'ny fiainana fa miakina fotsiny amin'ny fomba fijery ny olona ary miakina fotsiny amin'ny fomba fijery ny fiarahamonina sy ny hoe ohatraohatrany ahoana no eken'ny fiarahamonina ny zavatra ohatraohatrany ahoana no eken'ny namako satria tsy namantsony raha ohatra ka miova amin'ilay fanao mahazatra ohatra dia ny fihetsiketsika fanao mahazatra dia ny fivorovoriana matetika fitsikerana drakoto fitsikerana drabe ao anatin'ny fivoriana. Dandre mitompoko mila mijery ny fiainanao ianao, mila mijery manokana ny mombanao ianao, izy ianao. Izay zany no zava-dehibe tokony ho fantatrao. Dia misy ny atao hoe subconscience, mbola ho azavaiko bebe kokoa momba an'io fa atsotsoriko fotsiny zany. Subconscience dia ny zavatra izay miafina ao anatin'ny ati-dohantsika ao. Izany hoe zavatra niseho tamin'ny fiainanao, indrindrandrindra zany tamin'ny fahazazanao, dia mijanona ao anatin'ny ati-dohanao ao zay zavatra zay kanefa mety na ianao ara tsy maheno fa ay mijanona ao amin'ny ati-dohanao io zavatra io dia iny no mibaiko miafina ny zavatra rehetra izay ataonao sy ny fanirianao. Ka raha ohatra ianao zany tsy mahafantatra marina n'izay zavatra zay fa hoe izao ny zavatra tadiavin'ny fiarahamonina, izao ny fombafomban'ny olona tadiavin'ny fiarahamonina, izao no asa tian'ny fiarahamonina, izao no asa tian'ny namako ny manao ohatr'izao voaray tsara ao anatin'ny gropy. Raha ohatra ka izay zany mitondranao ny fiainanao dia mino marimarina io zany fa dia toy ny karazana aloka mandehandeha ianao zany tsy mahafantatra marina hoe aiza ny tena direksionao fa izay mahafinafinaritra andrakoto sy mahafinafinaritra andrabe zany no zavatra ataonao fa tsy ny zavatra ao anatinao ao. Inona ny tadiavin'ny tenanao, inona ny tadiavin'ny fanahinao. Raha ohatra ka tsy mahafantatra an'izay ianao dia eo ianao mihodikhodina eo, mifoha vao maraina dia lasa ery ambony tamboho. Hay zary zalahy, eo no mihirahira sy mifopoka.
dia tapitra indray ny andro androany dia inona zany ny vitanao nandritry ny andro. Eritrereto ry tanora, eritrereto fa manana ny karazana potentiel ao aminao ao ianao, fa mila foazina izay potentiel zay. Ary dia raha matetitetika ny fandaharana eto amin'izany forêt-santé raha ohatra ka teo tafita amin'ny fiainana ianao ary te ahafantatra marina ny hoe ahoana ny lalana andehanana any amin'izany atao hoe fahombiazana izany amin'ny fiainana. Mbola tsy ampy ny fahalalana ny zavatra ohatran'izany zany ao amintsika ao Madagasikara. Mbola maro dia maro ny zavatra azo atao izay entina anavotana ny fiainan'ny tsirairay, ka mila ihany koa ny ezaka avy any amin'ny mpitondra fanjakana izany zavatra rehetra izany, ny mampifo ny tanora, satria ao amin'ny Afrika sy Madagasikara no tena misy ny ataontsika hoe zany ny resource rehetra izay tokony andehanana amin'izany atao fampandrosoana izany. Fa saingy nopempon'ny mpanjanaka, nopempon'ny tany vaventy isika, ny anaradren'ny rano bêtement fotsiny zany ny zavatra rehetra izay teneniny, kanefa ny ery voalohany hoentinao ampandroso ny fiainanao dia ao aminao ao, fa ny ery rehetra manodidina dia ataonao izay ampifandrindra azy amin'ny ery avy ao aminao. Ka izany zavatra rehetra izany no mila zany kojainao ao aminao. Miainga amin'ny tsirairay ny fampandrosoana tompoko, ary miainga ny amin'ny hoe inona zany ny droako eto amin'ny firenena, satria rehefa tsy misy ny environnement izay ampivelatra an'izay karazana talenta ao aminao zay dia zava-poana ihany raha ohatra ka anorina projet any ambanivohitra ohatra ny tanora. Mbola betsaka ny zavatra azo atao any ambanivohitra, mbola maro dia maro midadasika, fa mila tosika avy any amin'ny mpitondra fanjakana zany, ny eo amin'ny fandriam-pahalemana, ny eo amin'ny fanomezana ny opportunité, fanomezana tany, hovolena sy anamboarana trano. Mbola midadasika izany Madagasikara zany, anaovana an'izany fampandrosoana tsirairay zany. Ary indrindrandrindra dia ny fialana amin'ny toe-tsaina hoe ny any andrenivohitra ihany no mamirapiratra. Ny firenena rehetra matanjaka dia nanorina daholy, tsy nisy nandray fotsiny zany. Na ny ety Amerique du Nord dia nanorina daholy ny olona taty, fa tsy mandray fotsiny, satria io toe-tsaina mandray fotsiny io zany io no tena mbola avoazan'ny tany mandroso any Afrika, satria Afrika sy Madagasikara dia tia mandray fotsiny. Aiza ny vola avy any amin'ny Banque Mondiale, aiza ny vola, izy ny tadiny ny vola, ka ianao miteny fotsiny zany hoe aiza ny vola, dia tsy hisy takalony zay. Izay no mbola mamatotra anao. Mila zavatra avy any aminao, fikarohana avy any aminao aloha ho tafavoaka, dia izay hevitra sy fikarohan'izay no miaraka misalahy ny malagasy rehetra izay manan-kevitra, manana ny hery atolotra ny firenena-dehibe hoe ahoana ny fomba ahafahantsika miara-miasa amin'ity zavatra efa nivolavolaina ity. Izay no zava-dehibe tompoko, fa tsy aiza ny vola. Ozy izy izay avy any atsimo hoe dia ianao ny rapiera, fa ny sisa dia razafy. Dikan'izay hoe ianao rapiera zay dia ny dikan'izay dia hoe ianao zany dia olona mieritreritra ny andray fotsiny, fa tsy mba hikaroka, tsy hiezaka. Zay no mahatonga ny zahay Betsileo miteny hoe
dia ianao ve ny rapiera fa ny sisa dia razafy. Trafikenao me mahery no meko eto ambava homana apo mieritreritra. Mila ezaka ny zavatra rehetra ary ezaka avy any aminao. Tsy misy izany zavatra omemena fahatany izany. Omena vola amina miliara ianao tsy maintsy misy tambiny izay. Ary ny mpanome ny vola amina miliara tsy adala fa tsy maintsy izy ny manome ny toromarika rehetra amin'ny ampiasanao an'iny. Raha ohatra ianao ka tsy manana ny planificationao mazava ny amin'ny hoe gagnant izany ity zavatra ity. Raha ohatra ianao ka mangataka vola amin'olona dia mba mahay mandrindra an'izay hoe gagnant izay. Raha ohatra ianao ka manana projet tsy misy vola, mangataka vola ianao amin'ny mpanambola dia tsy maintsy mahay mametraka an'izay hoe inona koa izany ny tombotsony tamina nanomezana iny vola iny ianao. Fa tsy hoe pour tes beaux yeux fotsiny izany no anomezana ianao an'iny vola iny. Izay mantsy izany ilay toe-tsaina izay tena mbola mila arenina izay hoe tia mandray bojo. Mbola mila arenina izay zavatra izay amin'ny Madagasikara sy Afrika. Ka ho an'ny tanora no anaovako foana anty émission ity. Mifoaza ry tanora, ao aminao ny hevitra, omany ny hevitra ary ataovy matanjaka fa ny fanorenana ifotony no zava-dehibe na amin'inona amin'izay projet rehetra ataonao. Na momba ny fahasalamanao dia ny fanorenanao ifotony ny fahasalamanao no ampatanjakanao sy anananao ny fahasalamana maharitra. Dia ny fikojanany saina, ny vatana ary ny fanahy izay efa niteneniko teto foana ny amin'ny hoe fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana ny fanatanjahantena ary ny fampitoniana ny saina. Zava-dehibe ireo zavatra ireo satria rehefa mifanerasera amin'ny olona izay afaka hifanampy aminao ianao dia tokony isy izay energia tsara avy any aminao izay. Raha ohatra ianao marary loha matetika, raha ohatra ianao ka mibotsina foana ny kibonao feno rivotra isan'andro manahitaina ny hozatrao dia tokony hojerenao akaiky ny momba n'izay zavatra izay satria anelingelina ny karazana communicationao amin'ny manodidina anao izany zavatra izany. Raha ohatra ianao tsy alaizy ary manelingelina ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny andro iray manontolo, ka mila jerenao akaiky ny momba ny fahasalamana ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy avy any aminao no ahafahanao anorina zavatra.